Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falibarabantsika rehefa kotratra ity Zoma fa 3 ny volana Oktobra ity. Ny Mofonaina voalahatra antsika dia ny taratasy voalohany nosoratan'ny Paoly any Koritiana voalohany toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ireo zavatra nosoratanareo dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory izy. Anefa noho ny fitsangantsangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy hanana ny vadiny avy ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy manana ny vadiny avy. Aoka ny lehilahy anao izay mety atao amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Ary aza mizara mpandrina ianareo raha tsy amin'izay andro sasany ifanekenareo andro ivavahana nefa mbola iraisanareo fandrina indray mba tsy hakany satana fanahy ianareo noho ny tsy faharetanareo. Fandeferana nefa no anaovako izany fa tsy mandidy aho. Fa tiako ho tahaka ahy ny olona rehetra kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy ka ny anankiray ho toy izao ary ny anankiray toy izao kosa. Fa hoy izao amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa tsara aminy raha mitoetra tahaka ahy izy. Nefa raha tsy maharitra izy dia aoka nambady ihany fa tsara ny manambady noho ny maimay. Ary ny manambady dia didiko nefa tsy izao fa ny tompo aoka tsy hiala amin'ny lahy ny vavy. Nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy hanambady na aoka hody amin'ny lahy ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy. Fa amin'ny sisa dia hoy izao fa tsy ny tompo raha misy raha lahy manambady tsy mino ary mety mitoetra amin'ny ihany ny vavy dia aoka tsy hialana izy. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mety mitoetra amin'ny ihany ny lahy dia aoka tsy hialana izy. Fa ny lahy tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy izany kosa dia tsy madio ny zanakareo fa raha izany dia masina izy. Fa raha ny tsy mino no miala aoka hiala izy. Ny rahalahy na ny rahalahy na ny anabavy dia tsy voafehy amin'izany fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Fa ahoana moa no ahafantaranao raha vehivavy na ho vonjena ny vadinao na tsy? Ary ahoana no ahafantaranao raha lehilahy na ho vonjena ny vadinao na tsy? Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mitohy ny amin'ny famahavahana ny teolojia ny fanambadiana ihany moa ry havako ity perikopa na Mofonaina voarahintsika ity. Somary atsipirihany kokoa eto ny fanazavan'i Paoly momba ny fanambadiana satria toko anankiray mihitsy no iresahan'i Paoly ny fanambadiana fotsiny ary toko lava satria misy andininy 7. Ny andiny 12 no nomena Mofonaina antsika. Tsy dia hoe sendrasendra kory ireo voambolana matetika ampiasain'i Paoly atao amin'ity taratasy ho an'ny Koritiana ity raha nitodika raha niresaka momba ny fanambadiana izy. Misy zavatra roa telo lehibe izay azo avohitra amin'ity teolojia ny fanambadiana voizin'i Paoly ary ampianarin'i Paoly sy ananaran'i Paoly fatratra ny kristianina tao Korinto ity. Ny voalohany indrindra dia mazava tsara ny dikany antsoina hoe ny antony antsoina hoe fanambadiana amin'ny Paoly. Ny antony atao hoe fanambadiana amin'ny Paoly na ny antom-pisiny ny fanambadiana na koa ny raha izay ny ataontsika hoe ny fonction ny andraikitry ny fanambadiana amin'ny Paoly. Tsy dia mitovy loatra amin'izay fonction fanambadiana any amin'ny Genesisy na any amin'ny testamenta taloha ny fanambadiana aty amin'ny testamenta vaovao. Ny ova ny fanambadiana eo ihany fa ny andraikitra ny fanambadiana zany dia nivoatra arakaraka ny vanim-potoana. Mety misy fotoana indray nanana fonction politika ny fanambadiana
satria mety any amin'ny testamenta taloha de zay mihitsy hoe natao mba andaminana raha-raha-pihavanana tahaka izay nataony tahaka ny tamin'ny andron'ny Solomona mpanjaka na tahaka ny amin'ny andrenam-ponomerina koa aza dia nisy andraikitra ara-politika, nisy fonction politique nitazony ny fanambadiana hoe mba hifampitsinjovana dia tsy mifanafika fa tonga ampiavana dia lamina ny fanjakana. Fa mety misy fotoana koa aza indraindray ny fanambadiana mety nanana fonction économique, zany hoe mba mahatonga ny arena tsy hiparitaka, mahatonga ny mitsinjo kokoa ny fandraharana, mitsinjo kokoa ny fandaminana, mitsinjo kokoa ny fivelomana. Dia mety manana an'izany koa ao amin'ny testamenta taloha ny fanambadiana. Ny ainana tany avanim-potoana ny antikité moa marimarina kokoa izany fanambadiana manana anjara toerana amin'ny lafiny ara-toe-karena zany. Fa zao koa nefa ny mety ho nanana fonction sociale ny fanambadiana tamin'ny andron'ny antikité ary tao amin'ny testamenta taloha koa de tahaka zany, ary tsy mifanalavitra amin'izay fonction sociale zay ity Korinthiana voalohany toko fafito ity. Io ny vaovao ao amin'ny bokin'ny Genesisy ny fanambadiana de ny hoe antom-pisian'ny fanambadiana dia tena natao an'ny lehilahy sy ny vehivavy, zay mazava. Dia ny antom-pisian'ny fanambadiana de ny hoe lay lehilahy sy vehivavy mifankaty dia mirona kokoa amin'ilay mpivady le tena hevitra ny fanambadiana. Fa ity amin'ny Korinthiana voalohany toko fafito ity dia tsy any edena ntsony ny fanambadiana. Any edena de mbola hoe lamina tsara ny fanambadiana, miabetsaha, mameno ny tany sy ny sisa rehetra. Fa aty amin'ny Korinthiana voalohany toko fafito efa nilozana ely edena fa efa any Korinto ny fanambadiana zao. Ary inona ny olona tany Korinto na inona ny zava-nitranga tany Korinto? Zava-nitranga tany Korinto dia toerana maloto fitondratena be ny ankabeazam-pony atao Korinto, tanàna lehibe Korinto, seranana, toerana zay nahitana fijangajangana be dehibe, lamody mihitsy arany fijangajangana. Misy matoateny natika tamin'ny teny frantsay hoe corinthianisé, zany hoe rahavina tamin'ny teny grika corinthianisé, zany hoe milaza hoe manao fomba ny korintianina. Ino ny fomba ny korintianina io? Dia ny fahalitompitondratena ao anatin'ny fijangajangana. Dia zay tena toetra ny kristiana atao Korinto mihitsy, lamody tany Korinto ny fijangajangana, zavatra mandeha ho azy, zavatra tsy de misy hoe manahirana zany, zavatra iainan'ny olo isan'andro ny fijangajangana tany Korinto. Ary dia voatery Paoly nanazava ny anjara toerany fanambadiana ao anatin'izany fiarahamonina mpijangajanga zany. Alay fisaritsaina hoe any Korinto ianao dia ny zavatra mitranga sanatria dia olona be dehibe mijangajanga, ary rehefa mpijangajanga daholo ny ankabeazan'ny olona ao anatin'ny fiarahamonina dia mazava ho azy fa simba ny fiarahamonina, simba ny communauté, mety ho simba hatramin'ny fiangonana aza, mety ho simba hatramin'ny toerana maro samihafa raha ohatra ka ny fihavanana, raha ohatra ka mijangajanga daholo ny olona ary zay mihitsy moa tany Korinto. De inona ambaran'ny Paoly? Zay mahatonga antsika miteny hoe lasa nanana fonction sociale lay fanambadiana. Ny ala avy any amin'ilay andraikitra ny hoe fanambadiana dia fitaovana isinina antsoiny hoe procréation. Zany hoe raha amin'ny bokin'ny Genesisy dia ny anambadiaka iterahana. Ny fanambadiana de nataon'Andriamanitra mba hamolavolana taranaka vanina ho an'ny tompo, mazava zay. Fa ny ampy lay andraikitra ilay fanambadiana, nanjary nanana fonction sociale izy, zany hoe nanjary fitaovana nampiasaina tao amin'ny fiarahamonina izy. Ino le fitaovana tao amin'ny fiarahamonina? Paoly manao hoe nefa noho ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy manambady ary aoka ny vehivavy rehetra samy manambady. Zany hoe lasa vahaolana, lasa fitaovana tao amin'ny fiarahamonina, na hoe lasa mitsinjo ny fiarahamonina ny fanambadiana. Rehefa maro toerana tsara le fanambadiana de zao zany tsy misy ny fijangajangana de milamina ny fiarahamonina, misoroka olana be dehibe, olam-piarahamonina be dehibe zany ny fanambadiana. Ary tsy mifanalavitra am'izany zao hainantsika zao hoe raha ohatra ka zao mondialisation zao dia de tsy afa-tsy akory fa any Korintiana tsika, zany hoe toy ny zavatra mandeha ho azy ny fiainana fijangajangana. Ary dia hoy Paoly manao hoe samy manambady daholo, fa rehefa samy manambady de zao foana ny fijangajangana, hoy Paoly. Zany hoe lasa milamina kokoa ny fiarahamonina. Fa raha ohatra ka samy mpijangajanga ny olona mandeha ny an-dalana de tsy mifampatoko tsony ny lahy sy ny vavy. De hoy Paoly manao hoe
raha ohatra ary ka samy manatokantrano ny olona rehetra manoloana ny fiparitany fitsangatsangana ka raha samy manatokantrano ny olona rehetra de zao tsy mbola tafita ihany io fa zao aoka ny lahy anao zay mety atao amin'ny vavy ary ny vavy ko anao zay mety atao amin'ny lahy manomboka ny amin'ny 15 ka hatramin'ny 15 zany hoe tao Paoly zany ny kristianina tsirairay tsy hoe manambady fotsiny fa mikarakara ny vadiny manao zay afeny fitiavana ny vadiny raha ohatra ka samy manambady ny olona kanefa tsy mahavita ny fikarakarana ny vadiny fikolokoloana ny fitiavana ny vadiny fikolokoloana ny tokantrano ny lana ny vavy de zao latsaka ao anatin'lay toetra ratsy ny fiarahamonina tany Korinta any lay fanambadiana dia izay no andraikitra vaovao ny fanambadiana nampiavaka ny fanambadiany testamenta vaovao aty amin'ny taratasy ho an'ny Korintiana manao hoe lay fanambadiana de zao lasa adidy tsy hoe adidy fotsiny fa lasa hoe tena amposihina mihitsy hoe samy manambady ary zay manambady de zao ataovy ny tokony ataon'ny olona manambady mazava ny tenin'ny Paoly manao hoe raha manambady ny olona de tokony anao zay tokony anao ny adidin'ny olona manambady izy zany hoe mikarakara ny vadiny izy manao zay asambatra ny vadiny izy manao zay afeny fitiavana ny vadiny izy ary ny tsy manambady kosa de tsy manao ny ataon'ny manambady raha manambady ny olona de ataovy zay tokony ataon'ny olona manambady ary raha tsy manambady de zao aza manao ny ataon'ny olona manambady zay fotsiny ny apetraka Paoly voalohany indrindra amin'ilay teolojia ny fanambadiana hotsika hoe baiko mihitsy zany na ny maromarona kokoa fiarovana mihitsy ny fiarahamonina zany ny fanambadiana fa ny faharoa zay aseho an'ny Paoly FDB faharoa dia hotsika manao hoe zava-dehibe ny fanambadiana dia tsy hoe fahotana akory tamin'ny andron'ny Paoly dia manoloana ny fiparitany fitsangatsangana tany Korinto de nisy ireo karazana ataotsika hoe ascète vozina zany antsoina hoe ascétisme zany hoe nisy karazan'olona zany zay niataka tamin'ny fiarahamonina ny fady anina ny fady ny fiainana zao tontolo zao ary ny voy mihitsy manao hoe efa tsy ilaina ntsony ny fanambadiana manota ny olona manambady sy ny sisa dia hoy Paoly manao hoe zao noho izy tsy eloko akory ny manambady tsy disy ny olona raha manambady tsy bedy ny olona raha manambady tsara ny tsy manambady Paoly satria afaka miaka kokoa ny tompo fa io samy manana ny fanomezam-pahasoavany misy natsoina nambady ary misy natsoina tsy anambady mazava ny efiten'ny Paoly raha ohatra ka ampifandraisina amin'ny boky Genesis toko faharoa andininy fahavalo folo lay tenin'ny tompo tao anatrehan'ny olona manao hoe tsy tsara raha irery ny olona indika teny teoria manao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa raha ohatra ka raisina am'izay nanoratana azy dia mahalaza tsara mihitsy ny hoe tsy tsara nge raha irery ny olona ny hoe tsy tsara de zao tsaratsara kokoa izy zany tsy hoe ratsy izy fa tsara kokoa raha ohatra ka tsy irery izy dia hoy ny filazan'ny tompo azy noho zany de hanaovako vady sahaza ary zay le hoe tsy maninona raha manambady ny olona tsara kokoa ary izy raha mananamana tsy eloka ny fanambadiana ary hoy ny filazan'ny Genesis azy hoe hanaovako lay matoa-teny hoe hanaovako amin'ny teny hebreo façonner le verbe le matoa-teny tsy créer akory zany hoe ny vady sahaza ho an'ny olona dia tsy marina fa hoe ny créer de afaka akory hoe créativité fa le matoa-teny hoe façonner manakaikaiky koa azy miainga amina zavatra efa misy lay matoa-teny hoe hanaovako de miainga amin'ny zavatra efa misy Andriamanitra mamboatra vady sahaza ho an'ny olona fa tsy hoe miainga amin'ny tsy misy akory izy ny créer mantsy indraindray zay le matoa-teny ao ny créer ampiasain'ny teny hebreo mantsy dia indraindray na matetika ilazana zavatra miainga amin'ny tsy misy ohatran'Andriamanitra mitemana hoe misy mazava de nisy mazava fa raha namboatra ny vady sahaza ho an'ny olona Andriamanitra dia tsy namboatra ny vady sahaza ny an'ny olona tamin'ny tsy nisy akory ka hoe misy vady sahaza ao an-dranona de mipotra avy any anaty tany zany misy vehivavy anankiray na misy vady sahaza ao an-drano de ilatsaka avy any an-danitra misy lafotsy anankiray tsy ohatr'izay zany lay fanambadiana
fa ny ainga tamin'ny efa misy Andriamanitra. Raha namboatra ny vady-sahaza ho an'ny olona Andriamanitra dia namolavola, zany hoe nanefy ilay tandrify. Ny vady-sahaza ho an'ny olona zany dia novolavolain'Andriamanitra ho tandrify. Lay toetra hoe tandrify dia tsy milaza égalité, tsy milaza fitoviana loatra. Tsy zay mihitsy, fantatsika tsara fa ny lehilahy sy ny vehivavy tsy mitovy akory. Ka raha miteny Andriamanitra hoe amboatra vady-sahaza ho an'ny olona dia tsy resaka fitoviana fa resaka fifandrifiana, resaka fifamenona. Zay ny hevitry n'ilay hoe fifantsiana, mety ho fifamenona, mety ho fifantsiana, mety ho roa mitambatra mihitsy, fa zany hoe sahaza, mpanampy na namana na olona mifameno tandrify. Ny hoe tandrify de milaza hoe mameno anao, mameno ohatra hoe tandrify, mameno, mifameno amin'ny finoanao, mifameno amin'ny sakafo tianao angambany, mety mifameno amin'ny halavanao, mifameno amin'ny bikanao, mifameno amin'ny finoanao, mifameno am'izay mety ho maina amin'ny zavatra tianao, mifameno amin'ny lokon-javatra mahafinaritra anao, mifameno amin'ny finoanao, mifanena amin'ny fiavianao, amin'ny tanindrazanao. Be dehibe lay hoe fifamenona. Zany hoe lay hoe mifameno dia tsy hoe zavatra moramora akory. Raha ohatra ka mora ny tady an'izay de hitan'ny olombelona izy. Fa be dehibe zany lay paramètre na lay lafin-javatra amboarin'Andriamanitra mba hifamenony ny mpivady. No zany dia asan'Andriamanitra mahadidio io. Asan'Andriamanitra mahadidio ihany ny fanefena ny vady-sahaza ho an'ny olona. Ary izay mahatonga ny tompo eto, mahatonga ny Paoly eto manamafy manao hoe no zany de zao tsy fahadisoana mihitsy ny fanambadiana satria asan'Andriamanitra io. Levako faharoa zany de zao hoe hotsika manao hoe manana fonction sociale na manana andraikitra sarobidy eo anatin'ny fiarahamonina ny fanambadiana, akoatra ny fananany andraikitra ara-panahy, mamolavola olombanina, mamolavola olona ho zanak'Andriamanitra, de manana andraikitra ao amin'ny fiarahamonina ny fanambadiana mba hahatonga fiarahamonina vanina, mba hahatonga fiarahamonina milamina. Fa ny faharoa lehibe de zao, raha izay ny andraikitra ilay fanambadiana de tokony hipetraka tsara ao anatin'ny sain'ny kristianina manao hoe tsy manoto izy raha manambady. Na olona maty vady arisika manambady tsy manoto izy. Aleo Paoly manambady tozay maimay. Zany hoe aleo manambady tozay tsy mahafetena, aleo manambady tozay maimay, zany hoe lay matoa-tena de milaza hoe tsy maharitra. Ny fahatelo zay ambaran'ny Paoly eto dia zay akatsika hevim-panahy. Fahatelo dia ny tenin'ny Paoly manao hoe raha ohatra ka manambady olona samy hafa finoana ary de ahoana ho Paoly. De Paoly manao hoe tsy mety mpitranga tokoa satria any Korinto isika, any Korinto de misy mpanompo sampy, misy kristianina, misy jiosy, be dehibe ny karazan'ny finoana atao Korinto, ohatran'izao andro eny antsika zao ihany hoe be dehibe ny karazam-pinoana misy eto ambonin'ny tany, misy bodista, misy silamo, misy kristianina, isan-karazany. Dia Paoly manao hoe raha ohatra ka misy olona manambady hafa finoana de zao aoka ilay kristianina raha manaiky hiara-monina amin'ny any lay hafa finoana de zao aoka izy aoka tsy ho arinao noho ny fanambadiana, noho ny fahasamihafan'ny finoana zany ny vadinao, raha ohatra ka manaiky hitoetra aminao ihany izy. Satria ny fanambadiana rehefa masina amin'ny anankiray de masina izy zany. Masina amin'ny fanambadiana Paoly de zao nolay kristianina. Ka raha misy kristianina sanatriny zany mety manambady silamo, na sanatriny zany manambady tsy kristianina, ka lay tsy kristianina na lay silamo sanatriny zany manaiky hipetraka tsara ihany, manaiky iaina ao anatin'ilay tokantrano ihany de zao azo ilozana izy. Ho Paoly zany hoe aza isarahana. Zany zavatra any dia tsy hoe zavatra vaovao akory, fa raha mamaky ny Korintianina voalohany toko telo ambin'ny folo tsika dia zay ny dika ilay teny hoe ankehitriny de reto finoana reto, ankehitriny de le telo reto no lehibe, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana ny lehibe. Zany hoe ambony kokoa no lay finoana ny fitiavana. Zay ny dikan'io hoe fa ny fitiavana no ambony amin'ireo. Eo mipetraka tsara manao hoe ambony noho lay finoana ny fitiavana. Ka tsy tokony ny finoana zany dia tsy tokony ny fahasamihafan'ny finoana de tsy tokony arava ny fitiavana, satria ny fitiavana dia eo amboniny kokoa ny finoana. Ka na samy hafa aza ny finoan'ilay olona de zao ambony lavitra noho lay finoana ny fitiavana. Ka raha ohatra ka misy olona manambady hafa finoana na tsy pino de izao tsy tokony
ho prétexte na tsy tokony hoentina manazava ny fisarahana ny fahasamihafan'ny finoana. Zava-dehibe zany andraikitry ny kristiana ry havako miazona ny tokantrano izy zany, miazona ny tokantrano ny kristiana, manana adidy zany ny kristiana iazona ny tokantrano. Fa tsy teny hoe ka izy ange tsy mivavaka de nalaoko ny saraka taminy, na izy ange tsy miditra am-piangonana de nalaoko ny saraka taminy, na izy ange sy raha mbola mitoetra ao aminao izy dia tsy tokony ho ny kristiana no raha falazavany Paoly amin'ny Timoteana voalohany toko fafito ity. Mety sarotra amitsika zany zao am'zao ankehitriny zao tsy afenina, fa mety ho sarotra amitsika satria tsika efa mafy be ny droit individuel, efa mafy be ny ataontsika hoe ny olana momba ny fomba fijery ny fiainan'ny tsirairay dia mety tsy manaiky an'izay isika. Fa ny baiboly moa zay tsy voatery hoe mety am'saitsika, fa ny baiboly de manazava an'izay mana hoe raha mbola mijanona izy ka na afara ny finoana de zao tokony mitoetra eo amin'ny any ianao, satria rehefa masina aminao izy de masina amin'Andriamanitra. Fa raha tsy zany Paoly de zao manjary tsy masina ny zanakareo. Teny fanalahidy misy teny Paoly ty manao hoe masina ny zanakareo. Zava-de ay zany sarobidy le hoe tokantrano masina de manjary masina ny taranaka, manjary masina lay zanaka. Io ty amin'ny Paoly ny tena manazava an'io io teny io manao hoe aikay zava-dehibe le hoe tokantrano masina fa mahatonga zanaka masina. Ny tokantrano tsy masina de tenenin'ny Paoly hoe manjary tsy masina, manjary tsy madio ny zanakareo, manjary impur. Aty amin'ny testamenta vaovao tsika amin'io fa tsy any amin'ny testamenta taloha. Raha amin'ny testamenta taloha man tsy mampiasa zany de ohatrany hoe mandeha ho azy zany hoe zaza tsy pur impur zany. Fa aty amin'ny testamenta vaovao io tsika zany hoe efa aty amin'ny vanim-potoana ny fahasoavana de mbola averin'ny Paoly ihany mazava-dehibe ny hoe tokantrano masina kosa, zany hoe tokantrano zay minony ao anatiny. Amin'ny antikatsika ankehitriny moa de ny hoe tokantrano amasinina. Ny dikany hoe tokantrano amasinina fanambadiana zany de mba hananana zanaka masina sy madio. Ary io antony io no mahatonga antsika manamasina fanambadiana. Tsy hoe fandanim-bola zay ndraindray moa zay ny olan'ny ankizy amin'ny andro ankehitriny hoe alany vola, tsy zay nge ny olany. Ny vola iny tsy any ny olana fa miankina aminao iny, fa ny hoe tokony ho masina ny tokantrano mba ho madio ny taranaka ary mba ho masina ny zanaka. Io tenenin'ny Paoly amin'ny andininy fa 7:20 io. Ny tompo elako malala ampahirinao ao anatin'ny tokantrano, ampahirinao landava ary am'izao fotoana natokan'ny Mofonaina hamakafakana ny fanambadiana zao de ngany aharitra itoetra ao anatin'ny fahasoavana ny tokantranonao. Vavaksika tompo am'zao zay noho ny amin'ny soatra masina zay manazava aminay fa manana andraikitra ny tokantrano tsirairay, tokantrano kristianina ho piaro ny fiarahamonina, ho piaro ny fifandraisan'ny fiarahamonina. Fahamasinan'ny tokantrano de manjary fahamasinan'ny fiarahamonina. Manafana any koa ny teninao ny amin'ny mahazava-dehibe ny tokantrano, ny fahamasinan'ny tokantrano ary indrindrandrindra ny anankinana ny tokantrano io mba amin'ny fahasoavanao. Mivavaka izay tompo amin'ny tokantrano tsirairay izay mpanaraka ny Mofonaina tolotra fiangonana, aoka ho masina, aoka anjakan'ny fitiavanao, ho tehirizinao ny fifankatiavan'ny mpivady. Atsiary fa asanao Andriamanitra ny fanambadiana, ianao no nandrafitra ny mpivady ho tandrify, hifameno ary ho vatana iray ihany. De tehiriziny ny tokantrano tsirairay Jesoa ho vatana iray ihany anjakan'ny fitiavanao. Jereo tompo ny fiaina tokantrano zao andro sarotra eto anivon'ny firenena izao, ho tokantrano mpandresy, ho tokantrano masina, andresin'ny fahantrano. Ary jereo ny tanindrazanay zay manana olana ankehitriny de hitanao, fantatrao, enao mahita ny zavatra rehetra de manome izy anay herim-panahy joro, manome izy anay herim-panahy koa hiasa ho vavolombelonao. De mitoerana mandrakariva ty amponay Jesoa. Amen.